Atolotry ny Malagasy FM ho anao mandritra ity herinandro ity. Zazavavin-drano. Tantara nosoratan'ny Rado Andriany Aina. Ireto avy no hamelona ny tantara. Sinaizy fahendrena raha herinambinina Miaraka tamin'ny rotsy fitiavana. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanampy Nanatontosa Angolapity. Andro fahatelo. mandro sotoso a mazaho seza dia mipetrapetra e. Misaotra indrindra madamakalo azo fotsiny amin'ny anarako aka aza misahirana amin'ny teny an'izany madama izany akory ianao. Tsy ohatry ny anahirana ve zany olo manakajabe tahaka izao ve dia mantsy anao tsy sarotana amin'izany ary tojo a zange olombelona tahaka anao ihany e. Aza sina mahantra sy manana mihitsy fa mitovy daholo sa tsy marina izany hoe ianao. Eny ariko fa olo aloha mbola tranonao koa zany ty sa hoe manofo trano ianao ato? Mbola tranoko ty ka mbola misy ray ohatran'ity koa zany. Telo zany ny vilany ty zipy ty. Ay andraso aloha fa orosoko zava-pisotro ianao fa ohatran'ny tazataza amina fotsiny. Aza dia misahirana rery madamo Kalo. Zay indray atao fotsiny hoa hoe Kalo mantsy anao fa ianao koa zany. Eny ary ka zatrazatra koa nge ny vavako e zafady. Ie tena fahafahamiko mihitsy ty siptika na ny fomba fihetsiny na ny fomba firesany dia ohatra ny hoe manam-pitiavana zany izy ka. Zay ihany angia dia tonga ka io mandraisa dia misotro ary aza menamenatra izany hoa efa mifampinana ny manta sy masaka angetsika sy ianao e. Eny e ka zange tsy dia mahazaka n'ity zava-pisotro misy alcool tiry Kalo e. Zany ve? Eno ay andraso ary fa akako zo ianao e fa tsy maintsy mba misotro an'ity kosa na zany azy zany. Eny e afaka mandray kely ihany aloha e. Ay andraso aleo asiko mizika somary milamindamina kely. Zay tianao zany? Tsara zany ka fa inona ary ny tiany sipy ty atongavana tsy azoko mihitsy ny teny atao amiko ary tena misotro toka tsisy hevitra izy tena laniny sady le eraky ny verana rarany teo. Ary toa hafahafa be ho atojo e fa nga ianao matao be vavy? Aka tsy matao be vavy aka. Ay ary apetra ho ary ny veriny dia ndao andia amin'izay e sady raha mahafinaritra be zany. Ka za koa nge tsy mahay mandiry Kalo e. Zany ve? Ay tsy ireo tsara ary nanaovako azy atao ohatr'izao. Ary sopola be ty sipy ty zany jereo fa tena miolakolana be mihitsy ny valahany ohatra reny trondro milomano reny mihitsy. Ary ampiakaro amin'izay ny dozin'ny alikola raha menatra ianao e. Ao sy ty zange eo tsy dia mahazaka ao resotro fa tsy manino izany io e. mahery be izy zany ary tena faminasady azy zany manjavina dolo zay jeren'ny masoko. Fa izy ty eto any loko ty tojo za ihany le ty e. Kalo ve ty? Eno Kalo ihany ty. Ohatray ary to trondro ny tapany ambany. Tsy Kalo zany ianao e pisy loko ianao fa tsy Kalo zany hoa. Tojo mivoasa fa maraina ngeny andro e andao ateriko ianao. Fa aiza zany ato an-tranoko re ianao e mamy ianao omaly dia tsy tafody
Natory tetsy ambony seza tetsy ianao dia nafindrako teto am-pandriana teto. Ay, misaotra betsaka raha ny fikarakarana e. Tsy misy tokony isaorana reny amin'izany e. Olty raha irika Ahoana tena misy zavatra mahalasa ny saiko letsy e. ao tantarao ary mba iraha midinika e. Inona moa lesy fa le madama tsara fanahy be manampy ahy iny ihany e. Tsy misy zavatra izay tsy azoko amin'ny angely ty vehilavy ahoana. Fa dia inona moa ny olan'lahy amin'izany e? Izy aza izany mba manampy any lako. Fa lona aloha e, mba abokosy ahy ve nefa mifahitany lanahy a? Finona daholo ity izany fanontaniana apetraka ela amiko izany e. Zaniko Ohatra ny fanontaniana tsy misy dikana anie. misy dikany izany matoa anontaniako any lahy. Bogosy ve ho amin'ny fahitany lanahy sa ahoana e? Eny e. Maninona ka? Elahy aloha tsy ratsy e. Nefa tsy bogosy koa. Fa ahoana ty e? Izany hoe eo ihany e. Sady tsy ratsy ela tsy tsara fa atonona. Fomba fijeriko aloha izany e. Ny olona mantsy samy mba manana ny fijeriny koa e. Ka hitany lahy le sipan'ny resahako amin'lahy le ty ohatrany tena taraiky amiko hoe marina e. Dia ara-bainy lahy izany fa lasa vadina lebaniko. Ary aza adino ary efa tonga eo amin'ny fahefan'ilay lahy raha namana. Ka ohatrany tsy mety amiko angelo tsy le miaraka aminy raha irika e. Fa tsy mety ahoana ity fa tsy azoko a. Fa nga tsy hoe sipa kely mbola tanora indray le izy ka. Eny e, tena mbola tanora kely aloha e. Mety mbola zandriko eo amin'ny 3 taona eo azy inko. Dia nga tsy hoe manja be ndraika. Izy aloha tena manja be sady amin'ny forme milay e. Sady mbola tsara fanahy koa nge raha ny filazany lahy. Eno a, tena tsara fanahy izy. Ka inona ary ny olan'lahy amin'izany e? Sady tianko letsy ahy. Ka manofo ratsy foana angely ty e. Hatramin'izay nifaneraserako tamin'izay misy tovavy manatona ary mivoaka avy any anaty ranomasina ny tovavy io. Dia avy eo ty misy zavatra manindry ahy mafy e. Dia inona ho any olan'lahy amin'izany mantsy an'lahy? Ka mijaly tsy mahazo aina letsy fa inona indray ary a. Isaky ny alina ve lesy dia ohatran'izany foana ny ainako fialavy ahoana. Fa elahy ve aloha efa nanaraka an'izay lazaiko e. Hoe ahoana moa le niteny laka? Efa nandeha nitsabo-teny lahy. Resaka fanahy mantsy le izy dia tsy maintsy amin'ireny mpanao ody ireny ihany vao mahavan'izany olan'izanyko. Ka efa nataoko lesy fa ohatrany tsy nahomby a. Resaka amin'ny pastera angamba dia anaovana fotoam-bavaka indray ao an-tranoko. Tena hevitra mety koa aloha izay hevitra elahy izay. Fa rehefa izay ihany ny fanapahan-kevitra elahy dia ario daholo aloha izay ody gasy rehetrarehetra mipetrapetraka ao an-trano ao a. Eny e, izay indray aloha efa fantatro lesy a. Aza matahotra elahy. Ataovy ny sakafo rotojo nefa ohatrany tomalaiko-mana be ianao. Misy olana nga sa misy inona? Raha toa ka misy izany dia zareo fa afaka hanampy anao foana ne ahy e. Tsy misy olana ka fa mba lasa fotsiny any saiko hoe finary ny tena mahasarika anao amiko e. Tsy haiko fa mahafinaritra anahy fotsiny ianao e. Zany ve? Tovolahy tsotra, tsara bika sy ny sisa e. Tena miavaka ianao. Tamin'ireo mpendrika namanao dia ianao no miavaka indrindra. Tena ohatr'izany mihitsy ny resahan'ilay zazavavy-drano niseho tamin'ny nofiko. Fa ahoana ahy? Mihaino anao a? Dia inona moa izany no mahatonga anao mifady siraka? Tsy mahazo mihinana trondro sy ny sisa be fadifady moa izany e. Mba fady ohatry ny fady rehetra re a. Raha ianao izao no anontaniako dia inona ny fadin-drazanareo? Eny e, izay aloha fady osy e. Raha vao mihinana an'ireny izay dia mivotovoto be daholo ny vatana iray manontolo.
Izany dia mitovy aminao ihany izanyko. Voararan-drazambe anay koa mihinana trondro sy sira mantsy. Ka tena mbola tsy fahiny kosa aloha izany hoe olona mifady trondro izany. Ny fady sira eny efa henoko ihany saingy hoe reny olona marary mila fitsaboana mafy ireny ny tena tsy maintsy hoe mifady sirako. Tojo zaho raha teo namako ianao ka tia omby eo amin'ny fiainana dia aza mametra-panontaniana maro mahakasika azonao izany. Fa nisy tsy nahafaly anao nga ny fanontaniako teo ka tsy misy fa izay fotsiny ka. Raha manaraka an'izay lazaiko rehetra ianao dia ho sambatra ary tsy zavatra ahory anao izany mihitsy. Eny ariko. Ka andao ary andeha efa iletika ihany koa masoandro efa ho amin'ny 5 ora latsaka tsiny ny zaoko. Ndao ariko. Ty amoron-dranomasina ity amin'ny oratra zao sady ohatry ny mangatsika izy zany akanjo borotanana kely tiny mba ity akototra. Tojo zay indray le feo. Fa izy ianao za ihany rery Tojo tsy mahafantatra anao melahy ianao amiko fa tsy te hipetrahanao tsy te hifanerasera aminao Tojo ho lavinao izany ny fangatahako. Fa tsy enao ve izany tsy mila anao aho mampalahelo ianao raha izany. Efa tsy afa-miala intsony ianao Tojo efa eto anatrehako ny mombanao rehetra satria efa nanaiky ireo zavatra nangatahako ianao. Nranomasindre izany tena lava be hatreny amin'ny ranjo ny volony tahako ny volony lamosiny iray manontolo dia ny ranjo ny sisany mitazako. Tojo za ihany re ty ohatray fa tsy kalo ve ty kalo fa manao inona ity ka maninona ity amoron-dranomasina masoandro mbola maizina izao milanao Tojo milanao mivady andefimandroko milanao mba azahoako taranaka ary avy manatona moramorana. Fa nga zazavavin-drano ianao ka efa fantatra ao hatramin'ny elany izany avy manatona ty izany vady mahalalako izany. Kaloha ka avy raha iso ny tanako tsy hanaraka anao any anaty rano any avy fa zanadrano dia atahotra ranomasina ka tsy hoany aleo miaina ny fiainana ety ambonin'ny tany any fa tena tsy hanaraka anao any ka tsy maintsy manaraka anay ianao Tojo efa voatondro fa ianao no mivady andefimandroko. Ary ohatry ny misery misitona tsy moramora nge za zany manomboka moroboka ato anaty rano ny tongotra. Andeha hiverina ka hiverina tsy afaka miverina tsony ianao fa efa voatondro avy andao mialetika tsikelikely ny vatako fa hodifotry ny rano ange ny vatako manontolo septa voja inofy tena nanofindray tena hitadiavako hevitra ity ka za ve dia ahitra fijaliana ohatr'izao foana isaky ny alina tena aleo ranga manantona ny endra vao tena izay mihitsy nataoka. natolotry ny Malagasy FM ho anao teo zazavavin-drano. tantara no soratany Rato Andriany Aina. Ireto avy no namelona ny tantara. Sinaizy fahendrena raha herinambinina miaraka tamin'ny rotsy fitiavana. nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika Fanampy Nanatontosa Angola Pity. Mbola hitoy.